fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Ity tantara ity dia novokariny Radio Don Bosco rehefa ny famparesaka tamin'ny mpanoratra sy ny mpanatotosy dia ho raisina an-tanana ny fizarana izany ao amin'ny chaîne YouTube RDB Live. Koa ampahafantarina izay tompona chaîne hafa mba tsy hizara ny tantara vokariny Radio Don Bosco intsony. Atolotry ny Radio Don Bosco anao zao Vohidolo nosoratany razanabary voangilalao Joséphine. Ireo anome aina ny tantara Vanitsoa Arliva Onymiajanirina Tahina Nantenaina Anjarliva ary Saloy. Tovrazana mamonjy ny nandray feo Onymiajanirina no nanatotosa. Fitahina sy Julia ary ny tenako. Faly ery izay fa nahavita ny stage nataonao tao amin'ny meditsina ka hanomboka hiasa amin'izay. Voatendry asa amin'ny hôpitaly iray vao natao any ambanivohitra lavitra tsy mandrefanana izay telo miaraka amin'ny dokotera Séraphin lehibenay. Izaho moa aide infirmière. Fitahina sage-femme ary Julia kosa ao amin'ny laboratoire. Izay nao ndraikitray manampy an'ny dokotera Séraphin any. Nalefa aloha izay telo fa dokotera manaraka andro vitsivitsy. Mbola tsy vita nefa ilay hôpitaly vaovao tokony esanay ka voatery napetraka tao amin'ilay hôpitaly taloha efa ratsy aloha izay fa nisy azo nipetrahana ihany tao. Vohidolo. Izay no anaran'ny toerana nisy ny hôpitaly tranainy io. Tsy nampoizina nefa fa zava-doza ny andrany sy ny ainanay tao. Hatramin'ny zavatra nahazo ny ray taminay. Toy izao ny fiandohan'ny tantara. Aringandry io tsy ny asariva no atao trano sahady amin'izao oro izao e. Tsy miasa ny eo ariva sy rapitsy fa manomana ny lediana eny amin'ny sabotsika. Zany fa andeha ihany zany nareo? Ie, mandeko. Efa vita hono ilay hôpitaly vaovao any ange. Hay ve? Ie, nijaly be ilay olona any sahirana rehefa hitsabo sy hiteraka fa lavitra be vao misy CSB2 hôpitaly. Dia tsy maintsy mandeha. Fa inavy loha reto nentiny andreto e. Sakafo anisy rapitso reo re. Enjana koa ny fitohanana any a. Valaka vao tonga taty. Za zao rapitso vao hietsena ny zavatra ilaiko rehetra amiko. Zany ve? Ie. Ka ndringa hitondra fiara e. Ny taksi nandehanako nody teo fa mijanona foana ny sasatra. Za andeha maraina be fa be dia be ny zavatra ho vidiako ato anaty lisitra ato. Fa ny aninona tsara moa zany ilay toerana andehananareo retsy? Ambohitsarona ho a. Zany hoe 20 kilometatra mialy eto zany. Tezaka be. Dia izavonareo no andeha any? Izay telo vavy-piaraka lava ihany fa iza moa e. Fitahina dia Julia dia za. Dokotera Séraphin moa mbola herinandro orinany atongavanay vao mikatona any. Ay, ka izy moa zany lehibe anareo any? Ie, izy mihitsy, dokotera Séraphin. Dia inona afaka izany ny andraikitrareo telo amin'izany? Fitahina Papivelona, zany hoe sage-femme. Dia Julia, laborantine. Dia za infirmière. Fa izay telo anefa samy manana diplôma daholo e. Eny, afaka mitsabo daholo raha ilaina. Tena tsara zany retsy. Ataovy tsara ny asany an-tany lavitrany ary dia tandremo ny fitondran-tena fa ny hendry ihany no atoro. Eny ndreriny eny a. Misaotra anao.
Matoki ianao e. Dia izao koa tandremo koa ny fady fa tsy fantatra izay azo atao sy tsy azo atao any an-tanin'olona any. Ie, zany koa aloha ny teny Rafandra le responsable nampanao stage anay iny e. Izy koa mantsy avy any amin'ny province dia malala tsara. Mety izy fadifady hono ihany dia tandremana. Sady ambony mitokatokana le toerana misy ny hopitaly fa ny tanàna n'Ambohitsarona somary ambanimbany izay. Ay ve? Ie. Ny tsy maintsy ataonay voalohany izany dia manantona lehibe ny fokotany aloha rehefa tonga any. Zany mihitsy retsy a. Andeha karakara sakafo aloha za fa hariva ny andro e. Ao fa piko neny. Tsara vitana fa tsy otra ny nomaly fa tena tsisy embouteillage mihitsy a. Malalaka loatra indray aza ny lalana. Andraso anararotra ihany ny fitahinao e. Allo fi? Ay vendry, fa izy ndry zany? Ety ambony fiara, andehanao bazary kia. Ividy ny entana rehetra ilaiko amin'ny diantsika amin'ny sabotsy e. Ay ve? Za ato an-trano manomana ny valiziko. Efa complet zany ny andreny ilainako. Efa nividiko tamin'ny herinandro. Ay kosa. Ary Julien nga hita ndre? Iny ary tao lasa ny voakano koko miaraka amin'ny fiarany Josy le sipaniny. Tsary mbola hita amin'ny masoko zany. Andy-Bogosy ihany fa degadegan'izay izy. Inona koa ty fiara mirimirimy eo alohako ty? Ny very ty zany mandeha mafy be zany. Io fiara eo alohako io. Asanao raha leo aiza nga izy io? Tapahako aloha ny antsondry fa aleo ahy fantoka amin'ny familiana amin'izay kia. Ok, rapitso zany. Ie, rapitso. Inona ary no ataon'ity fiara ty e? Manararoatra n'le lalana malalaka ve dia nefa to sady mivilavila izy zany. Sa mamy le chauffeur. Andriamanitra misy ankizy miampita iny. Loza marina fa voadona le zaza. Io mitsirara miosin-draha eo amin'ny arabe io. Andray, tena lasa nandositra le chauffeur nandona azy. Tsy hovanina. Tsy maintsy midina mitserana io zaza io azafady hoe nareo? Azafady ijereko azy fa dokotera e. Maratra be fa mbola mitembony fony. Aleo tonga dia hoentiko any amin'ny hopitaly aingana. Azafady re. Hoentiko amin'ny fiarany amin'ny hopitaly izy. Zay. Ary aleo ampaneniko klaxon d'urgence. Indrisy Andriamanitra mato le zaza. Tany amin'ny lohany hono ny voatona mafy. Nanao izay ho afan'ny dokotera fa tsy tana intsony ny ainy. Andrem-be-danana ny fanahany. Andriamanitra fa taony miosondraha be ny akanjonao fa maninona rentsoa? Nanao accident anga ianao? Tsy nanao accident fa milaminy neny. Fa ahoana fotsiny ary ireo raha reo dia aiza izay entana ny vidiana? Sa voendaka tany ianao io? Zany rehetra zany rery neny fa milaminy ianao Fa misy inona re? Ny entana ao anaty fiara ao.
Zara fa misy fataraiky avy ny etsena. Fa naninona Renitsoa? Gatsy loza fa nisy chauffeur nandeha mafy be nandon'olona teo alohako e. Ankizy lahy le voadona. Vao nitarapaka le sasa dia lasa nandositra le chauffeur. Zany ve? Ie. Tsy maintsy izany nijery an'le zaza nitondra azy tany amin'ny hopitaly. Tena nahoana? Avotra ihany? Endresy. Maty le zaza e. Tremanitro. Tany amin'ny lohany ny voadona. Fa nga tsy hita le plakiny e. Tsy tandrotandrika aloha e. Tsy tandrotandrika mihitsy le numéro-ny fa le zaza ny namay ahy. Le fiara Golf angamba izy teo. Fotsifotsy dia vitre fumée. Nandeha mafy be le fiara sady mivilavila be le izy. Asa na hoe mamy le chauffeur na ahoana? Dia mahantra izay ray aman-dreniny ka. Efa nikarohan'ny dokotera sy nampilazainy ihany. Zany nasainy nanao taratasy dia nandeha. Fa tena tsy afaka ato an-tsaiko roneny ny endriky le zazalahy. Fa firy taona le izy anaka? 10 taona eo angamba. Dia andro aloha roneny dia isolakanjo aho. Mandeha anary dia maka ainy. Allo, fangandry ihany amin'ny doso ny olabe vao mandray apelle. Natory akifa azafady a. Ay ve? Dia ahoana? Inona ny antsondry? Momba an'le diantsika rapitso kia. Ho alaiko andrisa ho alaindry aty a? Sa tonga dia any amin'ny hopitaly ny fotoana? Ka miantso anangy eny deba fa haempotra le izy. Fa manina no haempotra ki? Julia hono nangataka ny anemorana azy. Julia? Ie? Tsy azoko. Fa inona no antony? Tsy fantatro koa fa hoe misy zava-dehibe mbola mataraiky azy hono a. Ohatray. Dia nanaiky dokotera? Ie, nanaiky izy. Dia roviana indray hono no andeha? Amin'ny latsinainy ihany fa tsy ela be akory ka. Ay ve. Dia izay izany ko. Afaka mikompleté andreo entako ireo ihany aho izany. Fangandry tsy hoe niantsena indray ihany keo e. Nandeha fa nisy sampona kely e. Tantaraiko andrea manaraka. Ay, eny ary. Zay fa mazotondry? Ie, misaotra. Amin'ny latsinainy izany. Tonga dia ho tokotanin'ny hopitaly fa eo ny fiara no miainga amin'ny 7 maraina hono. Voaraiky fa misaotra. Any izany ny fotoana. Fa inona hono ny tsony fitahinanao? Nahemotra latsinainy hono le dianay fa mbola misy zavatra manahirana ny Julia e. Ay ve? Afaka mbola miantsena kely aho izany rapitsy mamenandreto etako reto. Fa ay ve fa maizina be ohatran'izao ty andro ty e. Efa amin'ny 7 arivo izao fa sao dia heverinao fa mbola mifiry ary. Ny sakafo azy efa ho vitako. Nataoko aloha mihitsy fa hoe hiainga maraina ianao. Zany ve? Tsy maneno izany fa hohanina rehefa masaka e. Fa lasa ho an'ny saiko. Hoe inona koa ary ny zavatra nahazo an'i Juliana nangataka any amorana an'ilay voyage izy. Io tonga io le taxi tondrandry Renitsoa. Efa ao ve? Ie, ho avy ahy e. Veloma neny a. Veloma anaka dia soavadia. Dia mahavitaso ny andraikitra ho any dia tadidio reny afatro reny a. Eny rery neny a. Tsy ataoko raraka tany reny fa matoka ianao. Lasa? Ndre io neny mbola tazako mikopakopaka io foana. Fa ny ihany dia ho avy ary avy any ambanivohitra mba misy araka onina amin'ny ato.
tonga amin'ny taksi iny entso Julia sisa zany andrasana. Fitahina. Bonjour ndry. Bonjour ke. Efa elan-kandriny tonga teo? Efa fefakatiny angamba. Ary Julia, mbola tsy foana? Hatramin'izao. Miandry azy indray zany. Fa aiza zany ny fiara hitondrantsika? Ry Mazda fotsifotsy ry. Efa ao anatiny ao ny sofera. Ay ve. Ie. Fa ina tsara aloha zany sampona nahazo indry tamin'ny zoma zany. Ie, andrasy fatataraiko indry fa tena loza angeky. Zany veky. Eno tena nampalahelo ake le zaza. Ary sao dia tia amin'ny gazety tia ary zany. Aiza hoe? Io. Ngandry vidy gazety? Ie, gazety efa tamin'ny zoma ty fa nentiko nanaraka aty anaovako an'ilay jeu. Eo ake. Io jereo. Endry tia. Tena izy tokoa io. Zany. Io le zaza. Ay, ve sambaina ny anarany. Ie. Ny rano reny ny vidy mofo dipaina moa izy sady ny dodonany hoe aingana ny famaika. Zao le zaza matina foy. Fa le fiara nandona azy koa ny sosososo be sady ny poitra tamike. Goloko fa fotsifotsy zay le izy. Efa hita arony le soferako. Nga? Tsara kosa zany ko. Tena mamy mihitsy angamba ny sofer iny. Ny famaly tamin'ny fofombadinerany lalana tao anaty fiara hony. Otre. Ay ve. Ie. De voka ny nafaty olona. Ary ndry zany tsy natao ankety. Nanao deposition de lasa nandeha. Vatilonga gazety ndry fa misaotra. Fa ay zary ty Julia. De gaga le sofery efa mitsanga mitoetra mihitsy. Da tonga dia ampidirina ao anaty fiara ny entantsika sy ndre aloha e. Ndao ary. Juliana endry vao tonga. Efa amin'ny folo sasany veky. Fa mbola naninona ary izy. Asa. Ary toa zarara misy entana kity izy. Hafahafa nge izy zany. Ohatry ny olona hoe avy nitomany be zany. Eno Manao anareo? Salama ke. Fa mbola nisina ke ny tao taraiky bendry. Miala tsiny kia. Fa naninona ary nitomany nga izy zany. Saika tsy navelan-josy nandeha kia. Tena ato be ngeny anay Zany. Raha tsy neninay no teny azy tsy nanaiky mihitsy izy. Andray. Fa maninona hono iki? Ny asa roa tapiarony kia. Misaraka hono zay raha vao mandeha aty aleo isaraka ny koa fa bandy mahabe problème. Andao kiakatra ao anaty fiara aloha fa iny tamin'ny manantony iny le sofera. Adino ihany zany fa asa be zao no atrehana nke. Andro mihitsy ny saininy eny. Mitovy amin'ny nenina ihanyko. Fa izay ary izay zany no iara ipetraka aminy io. Ie. Fianakaviana avy any ambanivohitra ihany. Mangina izy raha hoe izy rery no ako. Tsy mety aloha fa tena ratsy marina zany lalana zany Keno ake. Oay, maty tena saiko vaky ny vavako ny dona tamin'ilay seza teo. Tandremo. Tena enjana ke zany ka. Fa misy ina sofera mijanona tampoka. Diso olona nipita tampoka hony. Vehivavy nitondra kitay hoe. Ay zany tsy hitako akory. Za koa aza tsy mahitako. Fa ahoana sofera? Tovariana be.
tonga eto amin'ny sampanana angetsika izany e. ie ndray hiakatra any ambohitsaroana dia ndray midiny eny an-tanety amin'ny tanàna. Ie, ka tsy tokony ho eny an-tanety aloha anantona lehibe fokotany sa hoana? Ano mihitsy aloha no asain'ny dokotera mandeha nefa raha nieritreritra tsy aloha ve miakatra eny ambohitsaroana aloha miseho amin'nyrade izy mantsy ny tompona andraikitra aty. Ndao ary miakatra eny ambohitsaroana izany sofera, mivily miakavanana. Le sofery ty to ohatra ny nahita matoto fa mitanaka be. Eno aky oay, Julia koa to mangofotra be. Le olona teo, Liza, le vehivavy nepita nitondraka tay teo. Hitandringa zany? Eno tsy mandita ny tongony dia nanjavina tampoka teo koa izy. marina ve zany? Eno hitako tsara mihitsy mijery taty. Andro atoandro be zao ve dia isy lolo? Asa alefa sofera. Tonga soa eto Ambohitsarona nareo. Za no Radesy, miandraikitra ny asa eto sy ny tranopetrahanareo. Faly mahafantatra anao zay. Entsoa dia Julia sy fitahiana le hiasa ty e. Ie, ka ena ny tokony ataonay? Iseho amin'ny lehibe ny fokotany ao an-tanety velo sady sora-bahiny sa mantsy manahirana sa hoana? Nareo ve moa vahiny tsony zao rehefa hipetraka sy asa ety e? Fa ngao indray andro ty asa ao ataonareo e. Marina re zany. Fa zao aleo arivarivontsika midina eny an-tanety manantona andrakotomanana. Lehibe ny fokotany eny mantsy izy. Sady mety tsy ao izy zao raha tsy raharivako. Fa mitarika ny olona manamboatra ny fifoloha eny amin'ny vailava eny mantsy izy. Ay ve? Fa ny tranopetrahanareo zao no tokony karakaraina aingana. Fa ngamo tsy efa voamanaty zany? Eno hoe atao amin'ny hopitaly vaovao ato izy dokotera. Mbola misy tsy vita le trano fa narary le mason. Io hitanareo io ny ilana tsy mirehetra. Vao nanafatra mason vaovao any Ambohijoka any zay zao. Zany ve? Dia ahoana? Aiza zany zay no hivantana atory? Hipetraka mihitsy moa zany. Ery amin'ny hopitaly taloha ery any aloha efa misy efitra 3 nodiovinay sy nomaninay ao ivatananareo. Ay ve? Dia aiza zany? Ery ambany ery ao amin'ny trano betazanareo io zany. Ao ve? Ary toa efa tranotranainy be mitady rodana azy izy zany ko. Misy mbola azo petrahana tsara ao amin'ny ilana varatra ao ka. Ndonge ho jerentsika eny. Ndao indray ho any zany reto. Mekara indray aloha ato anaty fiara. Sa tsy tonga ny fiara Radesy any? Tonga ny tsara kosa ka hatreo am-bavahady. Antsoarnareo hitanareo zao lala tsara lehibe ty no manasaraka ny lakozia ato amin'ny efitranonareo 3 vavy. Dia reto varavarana 3 milahatra avy eto Antsinanana reto zany ny varavarana voalohany, 2 ary 3. Mba voay hoe azafady, mitovy angano lakle? Tsy mitovy ka. Efa misy taremarika ny varavarana. Dia ohatr'izany ihany koa ny fanalahidy. Ohatran'izao ny ato amin'ny efitra voalohany. Tsara kosako. Sady malalaka ihany. Ka reo dia mora diovina koa. Fa ahoana zany ireo entan'ireo? Azonareo ampiasaina tsara ireo ka. Latabatra anankiray dia seza anankiray. Fandriana resort kely dia armoire kely ihany koa afaka ampiasainareo. Dia mitovy amin'izao daholo koa ve zany ny amin'ny efitra sasany? Mitovy daholo.
afaka misafidyanyizay tia nipetrahana ny tsirairay e. Aleo aho zany ato amin'ny efitra voany. Ao ny tiandry Ie, dia za zany atao amin'ity efitra voalohany ity e. Sa ahoana rentso? tsy manenina ka. Ny ala efitra farany zany. Reto ary ny lakile dia samy makany azy. Ny efitra rehetra moa zany dia samy misy varavarakely anankiroa mivoamiatsinanana daholo ary azo ny rivotra tsara mihitsy. Dia misaotra anao e. Dia ndao tomina amin'izay ny entana reto a. Andraso aloha, misy adino. Mbola misy tianareo an-tanina nga? Ie, aiza ny toalety? Oay, izay tokoa. Aiza ny WC sy ny douche zany raha tezy. Tsy maintsy ireo WC-ny hôpitaly taloha ireo ihany aloha zany no ampiasainareo aloha e. Nareo ve moa andeha hiakatra eny Ambohitsarona eny isaky ny andeha hivokako? Dia aiza zany? Manaraka ny telakelatrano eto amin'ity tamboho avaratra ity ihany nareo dia mihodina miakavia ao. Dia ao milahatra ao. Tena andao aloha atorohena mihitsy ka. So dia trantsizy no hidirana any ka losa. Ndao ary. Aty no alainareo dia mihodina eto a. Dia aiza? Miakatra n'ireny totohatra kely ireny dia ao ny WC. Dia ao ihany koa ny douche. Tena mahakinao izy zany raha tezy a. Iano a. Misy jiro re aho e. Misy jiro daholo na ny efitranonareo rehetra na ny lakozia. Oay, ny masoko ve no manitra roa sa nisy olona nitsikilo teo amin'ny varavarakely mpitaratra ambony amin'ny riana faharoa teo io. Julia, afa inona mampiraikiraiky andriany orinany e? Fangambola misy olona ato amin'ity hôpitaly ity raha dezy. Iza n'olona ato e. Efa roa taona tato tsy nisy dokotera, tsy nisy marary tsony. Izay no nanangananaingana ny hôpitaly vaovao eo Ambohitsarona io. Fangandry nahita olona? Tsy aloko angamba ka. Zay, efa hita daholo ve zay ny tianareo hita fa andeha? Eny zay ihany angamby. Andao alaina ny entana fa sasamiandry ilay sofera e. Ary mibasaina te hanasa lamba dia aiza raha dezy? Ao an-dakozia. Malalaka be mihitsy ao sady misy lavabo maromaro afaka hanasana lamba. Reo, jereo. Eny tokoa. Ary inona zany ry varavarana ngeza be ry amin'ny farany lalatsarana iry raha dezy? Varavarana makany amin'ny lalatsara makany ambadika any amin'ny efitry ny marary rehetra io ka. Dia ao ihany koa ny tohatra makany ambony. Fa tsy mivoa nge io fa mihidy be. Hitanareo io baravy be sy gadana be io? Hitanay io. Condamné zany io e. Tena mbola marikoditra. Ary tsy mandainga mihitsy ny masoko fa olona le tazako ny tsikilo tamin'ny varavarakely ambony teo iny. Fa ny efitrany ambony ihany nge efa simbasimba tsy azo itoerana tsony e. Tsy azo le akory aza. Eny ary e. Itony entana izay fa misaotra anao raha dezy a. Le sofera koa maika hiverina hiakatra fa sao dia tratra riva aty. Eny ary e. Ao ambony ao ihany raha misy tianareo anontaniana na misy zavatra ilainareo a. Fa raha ohatra ka ariva loatra, nareo mbola andamindamina sy karakara sakafo dia aleo raha maraina midina eny an-tanety e. Sa hono? Ay. Aleo izay tokoa ary. Sady tena vizana zaniko. Ratsy be ny lalana makaty? Zay fa lasa ary aloha e. Andeha ary raha dezy a. Dezy a. Tsika zany tsy afaka hanomboka ny asa mihitsy raha tsy vita ny hôpitaly vaovao eny Ambohitsarona. Tsy maintsy zaiko. Na Dr Séraphin aza nga hidina aty raha tsy vita io. Fa tsika nge zany tokony tsy nalefa taty koa raha tsy vita io e. Sao dia aninona fotsiny eto? Vakansa aloha zany ko. Tsika efa sady nory ny logekinina ary ny olana. Ny fahalalako azy dia tsy niteny tamin'ny dokotera raha dezy hoe mbola tsy vita ny trano. Na hoe niteny izy fa tara. Tsika efa teny an-dalana. Inona koa moa no ivakiny loha e? Vakiny iza loha ke? Dokotera fa iza ndraiky a. Tsika no miaritra ato amin'ity tranoko nolo velona ity. Mety ihany ange ty e. Fangandry matahotra. Tsy azo azoko ty toeran'ity aloha e. Tena tsy afaka ato an-tsaiko le olona nitsikilo teo am-baravarakely iny. Vehivavy le izy. Ary atsatra velona ohatry ny lany rà.
iza moakiny mahazoazo ato fa ato ny trano misy dia tsy maintsy manaikiko. Misy jiro ato, misy rano, misy vesesodosy. Vesesodosy araiky ary amin'ny 2 kilometatra ariako. Raha nampoziko ohatr'izao aloha mitondra po mihitsy aho e. Andrekaka, or Julia, karatsaka izy kely akiko. Tena serieux zany e. Zany ve? Za aloha tsy voakarery ihany zany a. Aza matahotra kifa miaraka tsika rehefa andeha ho any amin'ny WC ndria. Dia aiza kiny amoazako anareo raha amin'ny andro misasakalina ny teo any a. Tomy fotsy mivaravarana ko. Dominy telo mafy be. Na mentsoa amin'ny telefona e. Tsika efa nanomana crédit réserve betsaka ko. Dia miaraka any tsika telo. Lainga aloha fa tena tsy manome tsiny any Julia ihany afa. Avy teo hôpitaly taloha ty. Misy rivotra fa avy izany mitsoka eto. Eny e, misaotra anareo roa aloha fa inona zany? Takotro zany menjery zany. Fa ahoana moa kiny tokony hampianjerany takotra nefa fatana courant a? Mety nandroatra ngamba ny vary. Andraso loha jereko. Tena le takotra volanim-bary marina ny lenjera. Nandroatra ny vary. Andraso amboarina. Fa manina koa. Ohatrany hoe tsy zarery izany no atandakozy ato fa ohatrany hoe misy olo kafa miaraka amiko izany. Sapako manelonelo nefa ka eritreritro no efa lasa lavitra. Aleo tsy hidiana ny varavaran-dakozy dia tsy hidiana koa ny varavaran'ny fitahiana. Amin'izay tazana tsara izay ao an-dakozy rehetra ao. Tena mangatsika fa aleo aloha alaiko le partesiako ataoko eo ambony lambako. Firy moa izao? Hay fo amin'ny 2 alina mahery ve? Hoay, rinona zany? Tohatra misy olona manakorontana izany anoany. Andraso hoe misy olona manakisaka latabatra. Dia manositra iny izy zany. Marina tsy misy manosika brankara ao ambony ao. Dia iza nefa tsy misy olona tsony ao. Tena matahotra zany ka. Ohatrany hoe atambondrian'ny efitra misy ahy mihitsy izy zany ge e. Aleo aparetiko le jiro ka. Zay. Dia ho voaziko ve izy ro vavy e? Aleo izao hoe tsy tiako nanaovany zareo ahy eo hoe sary tahotra. Nefa zany ve dia tsy ho eniny koa? Tonjanona le izy fa aleo hiverina tory amin'izay. Manao daholo kia. Manao anareo? Manao ny afizanana. Daboako ny ela dia tao afa torovana loatra koa le natotototony tomobila ngamba. Zany. Ie. Ary efa efa navita vary sosoa sahady indrindra fitahiana e. Ie, nga vary sosoa ihany efa ividiko ny kafe. Misaotra kia. Tsara zany. Ary aleo aloha tonga dia isotro fa ohatrany marary mihitsy koa izany lohako izany. Ny fo maraina azo tsy nahita tory fa nangatsika be. Zany ve? Ie. Tamin'ny firy indrindra no fo? Tamin'ny 2 alina ve? Ohatry. Aninona ifo amin'ny 2 alina andro vary sosoa ary Julia. Sao dia verindrefa pamsa ary zaty. Pamsa? Sao dia pamsa tokoa? Inona ny pamsa? Le henoko alina.
Fa inona no endry? Olona manakisaka latabatra sy manosika brankaraka a. Zany ve? Tany tokotany? Tao ambony mifanitsy amin'ny hevitra misy antsika ireo mihitsiny. Dia iza koa kiny hanosika brankaro nefa tsisy olona mihitsy ao a. Ino a? So dia mba nanofy ary ndry ity. Ohatrany hoe zazakely koa mifeveranareo azy zany. Nofy ve dia tsy hiteny aho hoe nofy. Niarina nakapary dia sy tao anaty armoara tamin'ny 2 sy 6 alina fa nangatsika be nanapiko ny lambako. Dia tamin'izay nahenoko azy. Efa saika moanareo ange za fa zany eritreritra hoe henonareo koa le izy. Za aloha tsy naheno an'izany. Za koa aza. Izay nilazaiko anareo izay hoe tena natorotsy ny vatomandry noho ny avy zanana angeo azahy. Ary so dia sanatria mpangalatra kosa. Dia inona nefa no angalariny eo? Ao ve tsy mbola misy entana tavela? Asa? Aizy nareo ry mademoiselle isany a? Zay tamin'izay Radesy. Mandro soa re Radesy a. Manahoana nareo ato? Manao ny Radesy. Salama izay ka. Mipetrapetra fa masaka mihitsy ny vary sosoa e. Ay. Ka le tovolahy namako miandry eoko. Ka sotroy ary ny kafe. Raha zay anga dia amaly ako. Ty ary ty dia mazoto. Sotra raha matokely. Saika akanareo eny an-tanety zao no atondihako. Amonjy amin'ny président maraina eny so misy dialehany ndraiko. Ay ve. Andrasy fa iomana izay ary. Maika iverina koa hiasanao an'izay vitako mandrapatonga an'ireo masoana farana mantsy. Mitondra kara-panondro moa zany le maka eny an-tanety. Mitondra kara-panondro ihany ka. Mitondra. Andraso ary aloha alaina zany so dia adiniko. Tsotra be kosa le président fokotany aty a. Ngiara-kotomanana? Ie. Tena tsotra izy. So ihany tsika efa tonga maraina fa efa nanana programa ho any amin'ny commune izy zany io. Fa lavitra eto angano commune? Somary lavitra ihany aloha 4 kilometatra miala eto. Miana varatra Ambohijoky. Zany a. Tsara manana moto koa zanyko. Fa mono a Radesy. Inona le nresahan'le présidentanao manokana teo? To ohatrany mbola niantso anao izy. Momba anay sa? Resakay manokana zany ka. Ay ve, azafady ary. Fa hono a Radesy? Ahoana izay? Mbola misy entana moa zany eo amin'ny hôpitaly taloha misy anay io? Sa foana tanteraka ny trano rehetra? Ny entana tsaratsara mbola azo ampiasaina rehetra efa nafindra eny ambony eny Ambohitsaroana daholo e. Entana vitsivitsy efa ratsiratsy ireny sisa anao. Ay ve. Dia tsy atahorana ilay mpangalatra ve? Iza ny mpangalatra hakan'izany ao re. Angaty moa tovy any Antananarivo any. Marina aloha zany e. Zay aloha fa lasa fa tonga eto amin'ny vavadinareo nareo. Eny ary Radesy a. Mazotoa ianao e. Mazotoa Radesy a. Tsitsikaritra reo ve hoe ohatrany misy resaka ny famalin-dradesy président eo? Tsikaritro mihitsy. Zay ngeny nanontaniako an-dradesy teo hoe inona le resaka niantsony anao manokany. Dia le izy zany resaka tsy misy momba antsika dia zaiko. Inona zany zao ny programatsika? Zay zao ny tokony resahana. Inona moa zany fa andao hiaraka ho any amin'ny dosy aloha hiara-andro daholo. Se andao akery entsoa. Tsy isaikeo mihitsy Julia raha tsy miaraka tsika telo. Ndao e. Ndazoloaka servieta sy savon vetivety. Ento ty daholo angelako fa ao an-dakozia ao ry Entsoa azafady a. Anankiroa fotsiny ngeno ato e.
ento ty fa tsy maninona e de le lapelilao koa andreo fanafako ary manaovinareo roa kasibosy fa enjana be mivovokato a ndry ary Juliette io ho avy ny manodidina andreo efitra hipetrahantsika aloha izany ny diovintsika voalohany dia avy eo manao ny any akaiky ny dosy sy ny WC any dia aiza izany reto fako reto na ritsika misy poubelle ngeza be ary akaiky ny WC ary zavatra matsirafina be no ao anatin'io fa efa saika hanary fako tao anyko zany ve sordira lobe tsy ny ary herintaona angambany ndre kakiko fa maninona koa izany tsy diovin-drateza aky asany tokony hodorana io fa tsy mety amin'ny fahasalamana andraso tenenina izy rehefa avy eo fa latasiny izany tsisy mahavitanaio dia aiza izany reto no aritsika rofy ataovy ao anaty sobika aloha Julia dia ariana siantsoary anaty ady voreria io ary fa vita ie dia angongona key ireo sisy ireo mandra-panarina ianty aloha ohatra ny hafahafa koa azy zany ohatra misy mandinika sy manara-maso zany sao dia mba misy mandinika avy eny ambaravarakely ndray ary loza tsy mandainga ny tsindrimandriko fa misy olona mihitsy eo ambony eo jery tsara avy ao ambadiky ny varavarakely mpitaratra fa izy io tsy jana rereto ndre fa inona koa tomazo an Julia aiza iny tamin'ny azakazaka makaty iny ohatray taotry ny anjehany ombo masiky ty izy eno aky fa misy inona kia olona olinona tsy azoko olona nijery tery ambaravarakely ambony tery aiza zany aiza ze io tena mariny tsy mandainga aminareo olona mihitsy ny nandinika tsara tao ambadiky ny varavarakely mpitaratra mirihana faharoa io vehivavy manao bolozy fotsy infirmiera angamba magaga zany tsy voazao angefa efa indroany nahita olona le voalohany tary akaiky ny WC tao amin'ny orihana faharoa io ihany fa lehilahy le izy dia maninona zany ny ririro misy ehony zany ka asa tsy fantatro za aloha mbola tsy nahita fa ohatrany hoe nahatsapa présence fotsiny andray andro iny le tao an-dakozia irery le nisy takotra latsaka zany ve eno ka tsy milamina ve zany ty hôpitaly taloha ty mety hoe misy lolo ve asa maha hôpitaly azy aloha sady ty izy hafahafa no mahagaga dia hoe inona ary nasimba azy inona ny antony namindrana azy ery Ambohitsarona nefa le izy anie hôpitaly tena tsara raha zao poziny izao asa keko izy efa simba no mahafahafa azy fotsiny azo antaninandradezina izy zany oay misy olona mijery tsara tsika ry amin'ny arabe ambonindre aiza indray zany iola antitra manao satroka sy malabary io re ie raha io indray aloha dia hitako tsara ary mino fa tsy matoto io iny izy fa lasa sady mibaby tanana inona ary nandiniany antsika teo gaga angamba izy hoe misy olona vahiny vaovao mipetraka le hôpitaly taloha andao hiditra hikarakara sakafo atoandro aloha dia andendihany avy io ka alohan'izany aloha hiaraka hidio tsara ny amin'ny doso fa tena vovoka tsy vovoka ka manahoanareo raha dezy izy zany zay avery amin'ny hôpitaly taloha ihany re ay ve manahoanareo salama tsara zay ngambola tsy tonga foana reo mason vaovao tsy mbola tonga hatramin'izao marina ve ary mandendenga izy zany mandendeha mijery tanàna zany metika tsara zany hôpitaly vaovao zany raha tezy mitovy tsy misy valaka amin'ireo hôpitaly taloha ihany io ka mitovy ihany ny plan io zany tokoa ve io jereo zao dia maninona zany ny ala teo amin'ny hôpitaly taloha io raha izany inona ny antony namindrana azy eto
ay ve tsy tozataikatra zany raha de so mamaly sady miketrona. Nisy tsy fanarahana tamin'le tompotany de najanony. Fa ahoana nga tsy tenerana tsara hatramin'ny voalohany nananganana azy, tsisy acte de vente ara-dalàna nga? Tsy tena zava tamiko loatra aloha satria le olona talohako no nifanaraka tamin'ny président tamin'io fa tsy za. Président? Rakotomanana ve? Izy ny tompony io tany misy ny hôpitaly taloha io ange. Ay ve? Raha dezy aleo aloha tonga de efa taniko eo mifanontaniana. Ono misy lolo ve io hôpitaly taloha io? Ary taitra be raha dezy, tsy napoiziny le fanontaniana. Tsisy ka, tsisy an'izany ao. Mantaingy raha dezy, misy io ary fantany fa tsy miteny izy. Hita amin'izao fihetsiny izao. Tena tsisy tokoa ve? Tsisy an'izany ao Rehefa zay moa ny valiteninao afaka ny anininy zay. Indraindray mantsy misy zavatra hafahafa zany miseho ao. Hafahafa ohatra ninona? Aleo ho any zany aleo zay andeha. Ianao koa mbola miasa. Ary angatsy eo naivo? Ao ambony ao izy ka. Io mitsikilo ana every ambony ery io. Iny fa lasa ny epoka ingana. Zay rehefa mazotora dezy Eny ary, mazo toko nareo Yo. Mahana be sady manafiny zavatra. Inona ary ny antony any fiainany fa tsy mitsotra izy? Asa, tsy te hanaitratsika izy angamba. Oay, adino le niteny azy momba n'le zordira ao anaty poubelle. Andrasa iverenako any. Mandehana ary fandrasana eto asa evidorany anio ihany akia. Tsika zany de milamin-dratsy ohatran'izao ny lasa tsika. Eko, inona moa ny atao? Tsisy fahadisoana avy amintsika nge zany. Karamo mitomboka ihany. Zany mantsoa. Ny olona ao an-tanànao nefa misy marary ihany, tsy voatsabo, tena mampalahelo. Eny fa tsy hita ary ataoko. Tsika miandro baiko. Ary inona rery milahadahatra riry? Ay zany. Reo ambany atsimo ny tanàna an-tanety reo. Ambany andrefan'ny hôpitaly zany. Ay ve reo fasana ki reo Fasana ve? Sy metiera zany. Eno tazana misy lakroa reo ary ny sasanoko. Fa ina jerenareo? Rery fasana be dehibe milahatra rery. Tsy azo atao ange manondro fasana Nga? Efa voatondro. Eny tokoa, de fasanisa zany reo? Osa, tsy ho fasan'ny olona ety ve? Ka tsy tokony ho eny amin'ny fasandrasany ve fa ho amin'ny simetiera ohatran'izao? De tsy fantatra mihitsy aloha ndao tsika andeha ka. Ndao ary. Mba voanjanareo ro. Ary iny netindry amin'ny sase iny? Lokatsika rariva rety surprise. Hay mo. Ndao ary andeha. Tsara reto zany rivotra zany Sao mihitsy le mahafinaritra ety ambanivohitra. Sady kalma be. Rivotra mitsoka sy vorona maneno no eno. Tazanareo fe ny zavatra hitako. Iny olona tamy mifanena amintsika iny ve? Iny lehilahy antitra nijery antsika tery amin'ny lalana ambony tary iny. Tena efa lehibe nge izy zany. Nefa mbola matanjaka tsara. Mitsaiko mibaby tanana. Ndre atsiarovako ny dadabe anay ty izy. Ohatrany hoe mitsatoka miandry antsika zany nge izy Manahoana ianao? Tafa hoana ihany zany tsika. Fa ahoana radada?
manahirana miaina anaka rehefa tsy mahay manaja ny fady ny olona sasany a. Zany hoe ny fady efa fatapatatra ihany ry kaka dia nitandremanay tsara. Zay nge olona sy asa ty fa tsy hoe andalo fotsiny. Efa fantatro anaka, efa fantatro fa misy koa ny olona manolo-baty mafana ihany. Inona ny tiana olazaina? Manandrina ny maty raka izy a. Andao aloha itsika hipetraka etsy amin'ny sisiny bozaketsy dia eo miresaka sao dia viza ny dadabe. Eno a. Dia ahoana ry dadabe fa mahaliana anay mantsy le resaka ao teo a. Zany veraka izy. Ary anao nga tsy mbaliana. Iza? Zavy enao jereko io. Misy zavatra mavesatra be ny tambesatra aminao anaka. Tokony nitandrinareo, nitandrina. Fa inary ny tianyty dadabe ty olona zainy e. Oe, to mangofotra be Julia. Inary zany ohatra ny resaka tsy loboty daholo. Randimbo no anarako raka izy a. Faly mahafantatra anao zay ry kaka Randimby a. Mahafantatra kaka. Mipetraka eo an-tanety zany ianao? Mipetraka ao a. Tanindrazako aho e. Fa inona ny tiana olazaina aminay le hoe mananjina ny maty? Tsy mahita zavatra hafa venareo ao amin'io hopitaly taloha hipetrahanareo io hatramin'izay natongavanareo zay. Jery ahy entso. Zavatra hafahafa toy ny ahoana ozy kaky? Zaho hoe misy lolo io hopitaly misy anareo eo ry anakisany a. Marina ve? Zany ve? Totaitra be nareo. Tsy zavatra efa niseho taminareo ve le izy? Niseho tamin'ny Julia. Tamin'ny Julia rery aloha e. Julia, ianao zany? Tsy mahagaga. Zava-doza nge iny nataonareo iny anaky. Fa inary zany? Tompanjiny tsara Julia. Fa misy inary. Tena mivaloarika be Julia. Fa mampatahotra aty rangaty. Sao dia tokony handeha itsika efa hariva ny andro. Tsy vahaolana amin'ny fandosirana dia andositra foana fe. Vao may loza anaka. Aiko mafy ny aninona manao iny. Namako, ijosy ve ny tiany ambara? Tsy misy azonay mihitsy angeny resakareo mianaka reto ry kaka e. Eno a, mba hazavao moa rery kaka. Zay voazavain'io namanao reo io e. Tsy tsara rakobonina rery fa aleo zaraina anaka. Fa ny zavatra azoko lazaina anareo dia zay. Misy lolo itoerana misy anareo io satria fasana daholo ny tao ambanin'io hopitaly taloha io. Fenorazana tao. Ahoana tsara hoe ry kaka. Zany e. Maninona tsara hoe? Ka na efa nafindra tery amin'ny simetera vavotery aza ny taolam-balo zay hita tao a. Dia mino afa mbola misy tavela ao. Andriamanitro. Mampatahotra nge zany e. Maha-kristianina raka izy tsy misakana ny fitandremana ny vadin'olona sy fanajana ny jiny sy ny rasan'olona. Miova tany, miova andrina. Ary zay no nafatandradoara mantsy. Iza le radoara? Radoara le tompon'andraikitra voalohany Sinondra tezy tao. Nanangana an'io hopitaly taloha hipetrahanareo io. Ay ve? Dia ahoana? Za samylaza. Fa manolo-baty mafana anareo raha teza raha tsy milaza taminareo fa manangatra itoeran'io. Satria fatany tsara zany. Tena tsy nilaza izy. Tsy ny tenin'inona taminay raha tezy. Zay ve hipetraka koa raha fantatray meloa zany? Manimbazimba sy manamaivana ny olona. Indradoara iny a, efa nirarana fa tsy nety. Nanao besaina be le rangaka ny fara tamin'ny ainy.
ary tsy io koa ane ny tany natolotry président azy fa ry ery Ambotsaron ry e. Zany fa teo natsangany teo ihany ny hôpitaly fa hoe lavitra Ambotsaron te zay ny vokany na ny olo teny izy netognany ny fombafomba rehetra namindranandrendrasan'ireo fa maty any ratoara te maty kora velo ray ny président. De ahoana zany ry Kiaka? Inona no atao amin'izany? fa Kiako ateo ny teny hoe tany natolotry président. Isan'ny olona nanana tany betsaka de ty président Rakotomanana. Lova ny tany ravelo rainy ary natolona nasoavana amin'ny fiarahamonina ny sasany tamin'ireny de nananganana sekoly, hôpitaly, propokotany sy ny sisa. Ve fa io tany be misy ny hôpitaly taloha ipetrahanareo io fa asa naniritra sy dongona daholo ny teo. Tena tsy mba hipetraka ray minitra ao aloha raha izany tena marina mampiorooro zany aloha tsy afaka nafina aminareo araka izy nisy aza ireo olona naraha sy matao amin'ny hôpitaly taloha io ka nanangatra koa ange ary tena betsaka. Zany tahaka andreny hitan'le namanareo io reny. Reto de ahoana zany? Tsy afenoka aloha fa vao niditra tao amin'ny trano voalohany de hafahafa tena napiaika na zay tompo tanany ety aza fa masidolo voidolo io raka izy voidolo zany nanarany toerana misy ny hôpitaly taloha ipetrahanareo io voidolo no refasana teo angamo ny sanandalo arivariva teo taloha zany verikaky na ny marary sy nipetraka tao taty aoriana aza ny ferinaina fa mahita zavatra fa hafa ko tsy vao mainka miampindray ny aretina. Ary nisy infirmiera maty mihitsy aza tao sy lehilahy ray mpanosika brancarany aza tao. Tena le infirmiera hitako ange zany mety izy mihitsy aza raha nahity anao na ny marary maty tao aza tena nangatra koa takarandrena solo ray be ny sambaina. Sambaina hoe anarana mitovy anga misy sambaina fatatrao anaka. Zazalahy voadona ny fiaran'olona teo alohako izay de maty. Izy indrindra zay voadona ny fiara tany Antananarivo tokoa ny nafaty ny sambaina kely. Zazalahy efa nananakilema fa mona tsy niteny izy tena nampalahelo fa ty ve zany aty ny fahasandrazany taty sambaina kely ny nalevina fakonaly. Tsy fa manino ny Julia tao valoarika mipara rehetra be. Aleo za ody aloha aleo za ody na mbola hijanonareo ka lasa. Julia miverena kia andray tena lasa ihany izy finna koa raha mahazo aniny mbola ho fantatrareo ry anaka ny zavatra manenjika ny eritreriny mandehanarao izy so de manaonao foana any andao kientsoa tena tsy mahazava amiko veloma rikaky randimby de misotra betsaka anao re tsisy fisaorany fa torohevitra nomeko eny rikaky de davatra ny toerana aloha mbola tsy vita Ambotsaron zany melao fa hitaloha zao nareo eny re rikaky aiza tsony moa zany zao ny dadavana raha tsy raha pitso marainy ny andro te efa manomboka ho maisina ndao andeha ary kiaky raha ny dimby teo angatsy tokony ho deny tanetiny tsy miaraka amintsika sa lasaizy izy teo mety ny ve lalana angamby izy andao andeha fa maika hamonjy any Julia teo tena sepitra io mijanony ambavady io izy natahotra zany de tsy saniditra
inona ke nazandry teo a? Eno a? Maninona raha ny andrianay e? Tsy azoko mihitsy fa maninona raha tantaraindrianay nefa e, ha? Matahotra kia, matahotra a. Matahotra fa maninona? Aha, andao mihitsy aloha miditra ao an-trano dia ao tsika miresaka e. Ao ary. Idio tsara io varavaran'io reny tsoa. Dia avy atao amiko ato tsika miresaka. Ie. Andao atao amiko. Ie, petra. Dia ahoana amin'izay, inona ilay tsy ambaratelo ndreky bondry mafy any? Lasa ho anay moa kia. Tsy Josy angeny nandona sambaina e. Ha? Ny fiaran'ny Josy nandona sambaina ao a. Le zazalahy matiny. Andray? Fiaran'ny Josy zany le fiaran'ny rimirimy teo alohako iny. Eno a. Fa inona no antony nandehanany mafy? Fa maro zay. Zany hoe Zasy Josy ny tao anaty fiara tamin'iny. Fa malo be zay. Momba nyty azy ty mihitsy. Tsy navelany andeha. Andrekaka amindreneniko. Dia nareo Za efa nyteny azy hoe mandeha ana moramora. Izy tsy nety fa tezitra be. dia lasa fotsiny nareo nandositra fa navelanareo teo le zaza niapatra niosindra. Tsy nety nitsana izy kia. Tsy nety nitsana ny Josy. Sandra isaika no velany ny teny azy hoe ajanono ny fiara fanandona olona tsika. Andriamanitro. Nefa ngeto efa hita ilay sofera nandona ozy ny gazety. Ie, efa voanjo tany am-pôlisy angezay e. Ay, Vezivezy ny akanidina tany. Izay nangatahako tamin'lehibe any amorana an'ilay tiantsika teo iny. Mazava. Dia ahoana? Nanahoana ny toy ny ankety? Voatasany eny an-tamoro Josy. Niantoka ny landrehetra tamin'ny nandevenana an'ilay zaza izy. Taty nefa ny nalefi ny ozazy io. Aty ny fasandrazany. Tena mba fifandrifiny zavatra mahagaga mihitsy koa zany a. Eno a. Fa ndre zany tsy nataony manam-pahefaninona. Nazavaiko tamin'ny ankety fa izy ny nandeha mafy sy ny lahady tamiko. Josy koa ny aiky ny adisony. Ary ny tena mahagaga dia tena fantatry kiaky raha ny dimby daholo mihitsy ny zany tantara rehetrarehetra zany. Eno a? Ary izay zany nampandositra ndry teo. Fantatry kiaky randimby ny marina saika fenindrianay. Matahotra. Misy zavatra mandindona. Ka nahatahotra ho fatapitsanganana eo ary ndre tsy vahaolana izany ary tsy ampiova zavatra efa vita tsony. Ny fanafodiny fotsiny dia miala eto maraina be ary na tindra tezy na tsy tiany dia enitsika aloha no mamantana. Zay mihitsy koa aiza ary. Za aloha tsy hijanona eto tsony na hitady trano faina hipetrahana ao an-tanety azy. Aha, alina ny andro fa ndao aloha nokakaniny. Ndao. Tsy mety mahita tory any fizoro reto renoka sahady. Sao efa miraika amby folo ralina. Marina tsy misy olona mantendray eo ambony ao zany. Dia zay le nanosika bronkara. Entsoa! Entsoa! Eniko izany fa mankina aloha. Za efa elaela mitaitra. Fo azo hoe fitahiana. Fia. Fa misy inona? Eno efa misy mikorotana angeo ambony aho e. Zany ve? Eno a. Zany. Eno tsara. Tena misy olona marina. Zay le manosika bronkara ny teneniko anareo a. Le efa maty ny tenen'ny kiaky randimby ve? Asa. Tsy matoto ve zany? Dia no efa ohatra misy olona mivezivezy be koa ao zany. Ie.
te olona mitoreoreo. Ino zany? Matahotra reto andao andositra ka. Mangina aloha e, misy feonarojy mikorintsana izany, dia fimenjera-be amin'ny tany. Dia varavarana mivonidritroka be. Orfia, misy mamoa varavarambe. Fonjasay Andriamanitra, fonjasay Andriamanitra. Mangina aloha, tsy varavarambe ato izany. Fa inona? Tsy haiko, ndraso aloha e. Oay, misy mandengy ao andalatsara izany reto e. Ino hoe? Tena misy mandeha marina. Inona no atao Orfia? Samy mandray langilangiray avy. Ahoana? Mandraisa zavatra ho ahy rovatena. Ntsay fa mijanonao ambaravarana le izy ke. Maty abytsika reto maty tsika marina. Inona no atao? Andraso aloha e, atolory ahy io bara azo io. Ka zany e, tsy mahetsika tsy mahetsika. Tena ny voasako varavara tsy mampino. Fia, misy olona mijoro eo ambaravarana eo. Izy io fa izy io e. Fa izy io Oay, tena le lehilahy hitako. Le lehilahy hitako tao am'varavarakely io. Ary misy ankizy ange io akaikiny io izany. Misy ankizy lahy io. Sambaina io. Sambaina ve io miosondraha be io? Fa tsy matiny raizy ve zany izy? Matoto raha olona mela anay mandeha anany fo miala. Zareo fa tondrony sambainy Julia. Ianao tena tsotra n'le rangahy lehibe ny tanana nakany aminy. Tsia avelao aho tsy zany namono zafikerinao, tsy za. Fa loza fa banjiny le rangahy lehibe Julia sady tsotra ny tanany dia io fa mikisaka ho azy manatona azy. Andray fonjewa fitahina fonjewa yentsoa fonjewa falasany aye manaraka fotsiny ange Julia e entsoa stomy tsy voasitiko misy hery misidina be azy. Fonjewa andray tena lasany. Andao enjehana entsoa andao nido azo ny varavarana. atoseho mafo ao ndaraka tsy mivoty mafy be lakle aiza lakle aty aingandry zay fa mivo lasa izy teo aiza fia mivo le varavarana makany amin'ny efitry ny marary andray io jereo tena mivo marina le varavarambe reo milatsaka amin'ny tany reo nrody sy ny baravina ny dina azy de iza no fonjeo Julia nety nitsofoka any Julia andao entsoa arahana andao iakatrany ve angeny ry sao dia tara loatra e angena maisomaisina be izy zany. Andraso afaka torsa iaraka amindria iny dia samy mitazona torsa ray avy
dia aiza no ale Julia Matya any ambony andahoaingana ory fitahina simba benga ty tohatry ty jereo tsara fotsiny izay asiana ny tongotra ay misy fofona manevikevika be ato Julia aizy ndry oay tandramo tena tsisy mamaly tsony dia ahoana dia ina no atao ndao tadiavina tetezina daholo ny hevitra rehetra tena tsisy ninina dia ina no atao ry fia nakaizy izy ry varavarana ray ry sisa jerena dia hiakatra any amin'ny rihana faharoatsika oay tandramo inona le lavitra nipetaka tamin'ny plafony ny anjera jereo fa miepaepaka daholy na nyrindrina koa aza misy olona mandeha indray zany aizy zany andao androso ihany andasalo itaminy nge le olona tena lelehilahy nitondra ny Julia io dia aiza zany Julia fia jereo fa tsy mandeha tany ny tongo mifamitsingaevana eno jereo may jereo ny masony mampahatahotra dia iza koa io olona eo arinana io misy olona ngereo sambaina dia le infirmiera io koa lehilahy nanosika brancard tenareo daholo ry zareo sady tamin'ny manatona ty amintsika mihitsy andeo hiala fia aizany tany amintsirana banandry zareo angely nalany zay vao faty atotsika fa to ikiaka randimby ahoana no natongavanao taty iano ka ry Julia ka mbola ho hitanareo ihany izy nakaraha vototory zareo fa za aloha arana raha teo tavavoaka velona atonareo andao ry fitahina andao ary atso ivaravarany fa io mitondra anareo mivoaka ivianany avy aty andrefatrano nandray oe tavavoaka ty ivelany mariny tsika mandeha ihany tonga dia miakatra eny amin'ny raha dezy eny ambotsaronareo dia raha pitsy maraina miverina makanentanareo dia ai Julia rery kiaky aiza koa kiaky teo mbola ao anaty trano ao izy zany miteny zany tateraka izay nasaiko nataonareo anaka ty misoran'Andriamanitra fa tsy maty foa manena tatonareo zay fa velome andray karatoka anidy le varavarana kiaky randimby ory fia andao andefa ino ty ataonao mbola ao anaty tranao ange kiaky randimby inona ny dikan'izao andao andeo ilozanao zany Julia fia andray andao hiakatra eny amin'ny radezy aloha dia izy no asaina mijery azy aho andao voay zay radezy voay re zay fa izy zao zay rovavy le tena amin'ny hôpitaly ambany otry fa misy inona voay aloha zay angany ianao radezy
fa hoany zao e saika maty izay a maninona nanafina taminay ny marina ianao tsy azoko ide aloha ivaravarana io raha tezya fa maninona anao manolo-bato mahafananay tsy ny teny fa misy lolo itoerana io e maninona mbola nasesika eo hipetraka tao ihany izay fa maninona manao an'izany e a fa nga mbola nisy zavatra anyseho teny e anontanianao indray tsy efa lefa akory ny zavatra teny enao aza main tsara vela tsy fa saika maty izay a ary le namanay anankiray azy ao tavela ao tsy hay namatina velona a voafandrika izay e voafandrika tena saminina aminareo fa tena tsy fantatro zany a zany efa nafindra ireo taolambalo tao efa natao daolo ny fombafomba rehetra de zany iny fa efa lefi ny zavatra tao fa tsy nisy tsony tsy isy zavatra lefy tao raha dezy a voakorontana izay isan-kalina na atoandro aza dia mahita zavatra tena ny masonay roa zao mihitsy angeny na hita mihitsy raha tezya tarao tsara amiko aloha ny zavatra nyseho tany e ao midira tianareo aloha tantara ho azy rery entsoa tena reraka ny saiko zany nahazo anay tao zany kiakarahandimbony namoaka anay tao voatafavoaka velona tao zay roa izy koa nefa niresaka taminay fa iza tsara hoe iza ozy ianao teo kiakarahandimbo a fantatrao tsara angamby izy e la antitra mipetraka eo an-tany teo izy nipetraka teo a tsy azoko izy zay tsy malala ny kiakirandimbo raha mbola tety e nalaza tamin'ny fahendreny sy ny fahaizany maminany iny lehilahy iny nanana fahitana tokoa izy fa mbola tsisy nahita azy raha ireo taranaka tateo orina aloha satria nahoana enao ve adaly zay zao ange no ny fampiresaka ny fanatritava tamin'ny ohatran'izao iresahanay aminao zao maly arive sa vo eo koa ny hoe tsisy nahita tena tsy azonay ny tiana ho ambara maty efa folo taona lasa zay kiakirandimby maninona tsara ahoana tsara hoe efa hoe maty izy ho ah ny lolo no niseho sy nyresaka taminareo zany andraso aloha lolo ahoana moa ahoana no inoko an'izany re raha dezy a afaka manontany anatanety ray vohatra nareo na i président rakotomanana faralahan'ny ray beny iny tena sarotra inona orentsoa lolo ve iny inona tsy atsika nipetraka tamin'ny bozaka le ny resaka tamintsika omaly iny de le izy ny seho tampoka tao anaty hopitaly zany mihitsy avy eo de tsy mivoaka tao tsony izy fanidy tao zay fotsiny de efa ampinoanareo hoe maninona izy ny seho tampoka taminareo tao amin'ny hopitaly sy nahita lalana tsy nampozina ny voahanareo tao tena mistery amiko e be lolo loatra ety ka asa raha tamana iasa ty a ny contrat nefa efa vita ny frais de déplacement sy ny sisa efa azo fa ty Julia aloha e raha nisy zavatra nahazo aniny dia ahoana asa tsy haiko tsony e aiza ny efitra azo atoriana aloha fa te atory be ara dezy a marina e tsisy akorina lamba orakofana aza ndao fa atoriko nareo e misy lamba azoko menaraka ofanareo koa entso mifoaza fa maraina ny andro entso ndao alaina ny etantsika ny voidolo nga tsy araka amintsika radezy efa eo vonina io izy miandry atsika e dia ahoana radezy a nga tsy akandrakotomanana lehibe ny fokotany aleo aloha sika no hidineny hoe tsikinay vao nampatsika ndao ary e
tongontsika. aloha ianao raha deizy no melo lalana voay aloha azafady ny vavahady. dia ahoana no amoana ny varavarambe fa ny fanalahity tavela ao an-trano raso hoe ohatra nefa misokasoka nge za mivaravaranareo zany. fa ahoana iano a nisy mpangalatra niditra ve zany? varavarana ny dina tsara tamin'ny lakile ange io talohan'ny atory tamin'ny aly le iano a magaky zany. Mijanony eo aloha nareo fa aleo zany niditra melo. tena tsy azoko mihitsy zao zavatra zao ry fitahiana. ndraso aloha fa iny ny voakiny radezy miantso antsika izany. ahoana radezy a midinonareo aloha aty e. danadana daholo ny varavaranefitra irehetra. tsy efa ohatran'izao ve ireo nylozanareo alyle fa jereo itsoratra amin'ny rindriny lakozitsy aloha. oay andray fa miala atonareo fa mbola ato zahay. inona dikan'izany iano a to soratra menamena toy natao tamin'ny raha tena nosoratana tamin'ny raha io. jereo fa misy mitete amin'ny rindrina mihitsy le raha. dia ahoany Julia aiza no ahitana azy? mitony aloha nareo momba azy indrindra no tiako lazaina. hoe ahoana vi nareo ato amin'ny efitrano ny ato. aiza fa ahoana Julia io mitsotra eo ampandrinana io Julia. andriamanitra eo andray fa to manala be ianao tsy mihetsika tsony andray vanja be ny masony fitahiana. Julia indrisy efa tsisy tsony io ry entsoa. ahoana tsara maty Julia maty izy maty le namanay radezy maty izy. Julia maty tokoa ve? andray tsy mahereza ry izy roa. andeotsika aloha iantso fokotany. maty le namanay radezy maty izy. Julia toy ny nofo ratsy no nialana iteo ny antso lehibe ny vokotany sy ireo voamera tao an-tanety dia niarandroatra ny verina tao vodolo indray. ankina fotsiny izy ireo nitantarana ny zavaniseho rehetra sy indrindra momba ny kiakirandiky. rehefa nijerena dia nigintaina no nahafaty an'i Julia. naolana ny tendany nipotsaka ny masony sy ny lelany. ireo entanay rehetra kosa tsisy tohinona nanampy anay taon'izany ireo olona rehetra niakatra teny Ambohitsarona. nantsoina ny lehibenay dia laza ny hidina ny andro tsy ny andro rehefa nahareny vaovao. nantsoina koa ireo ray aman-dren'i Julia ary ankona fotsiny tonga nakan-drazana. fa ny tena vaovao lehibe nanaitra anay koa dia maty tao ampigadrana tamin'ny fomba mistero ny Josy fofombatin'i Julia. ny alina fotoana nahafatesany Julia ihany. soma mila mivaly ireo havelon'ny voitolo. Nresaka tamin'ny lehibenay izahay nangataka fifindrana toeram-piasana saingy 3 volana taty aoriana vao nivaly izy. Tsy hainy intsony izay niafarany voitolo sy Ambohitsarona ary an-tarety taorianan'izay na vita ny hôpitaly vaovao na tsy fa efa nifindra centre iasana tany andrefana tany indray izay roa. tafaraka foana niaraka tamin'ireo namanay vaovao. dia toy izany ny tantaran'ny voitolo. tsy adinonay mihitsy fa nametraka fahatsiarovana ratsy sy nampalahelo tao am-ponay mandraka ankehitriny sy ny zavatra nemanay tao.
natolotry ny radio Don Bosco ho anao teo vohidolo nosoratan'ny razanabary voangy lalao Joséphine. ireo nanomehany any tantara Vanitsoa ary Liva ony mihaja ny Irina tahinana antenaina anjariliva ary Zaloy. tovy razana mamonjy ny nandray feo ony mihaja ny Irina ny nanatotosa